Faly miarabantsika rehetra indray tafiaraka ao anatin'ity fandaharana kiririoka amin'ity anio ity alasinainy faraka ambin'ny folo ny volana May taona 2024 ny tenako miaraka aminareo ao anatin'ity fandaharana ity izany efa mizara ny vaovao ny fanatanjahantena efa mizarana amin'ny fomba rehetra sy ny disiplinina rehetra izahantsika ho eto eny tsy izy rehetra aloha zany fa raha izy rehetra neto mety maraina amin'ny enina any vao isaraka eto mety ho tezitra ny mpanatotosa hoe ahoana koa zany fandaharana lava be zany. De manasanao tsy saraka amin'ny fahita lavitry ny MBS sy ny onjam-peo ny MBS ao anatin'ity fandaharana kiririoka ity dahoary. Baolina kitra no anomboantsika ny fiarahana ataony mazava satria baolina foana moa zany nanomboana ny fiarahana hatramin'izay de ndoranga atao baolina ihany aloha satria nisy ny fankalazana ny fahatelo taona ny akademia Le Pousse zany de nanantanteraka fifaninanana izy ireo izy ity moa zany de sehatra iray ho an'ny katitakely mampiseho ny fahaizany eo mampiseho ny fiarahamientana fifamizarana ary tombony lehibe foana ny fifaninanana ohatran'izao satria ilaina ny fifaninanana maromaro ifandonan'ny ankizy mba hizarany amin'izay fifaninanana izay misy ara moa hoe tena hoe tonga hatrany ivelany mihitsy misehatra ao anatin'izay fifaninanana ho an'ny katitakely izay iaraka amin'ny Mario tsika André Mario filompanorona an'izay akademia Le Pousse izay no hitondra amintsika ny fanazavana mikasika an'izay fifaninanana kely no manina izy ireo izay dahoary. Fankalazana ny fahatelo taona ny joron'ny akademia Le Pousse dia nanantanteraka fifaninanana antsoina hoe Le Pousse tournament izy ireo. Afaka mandray anjara tamin'izany ny sokajy U9, U11 ary U13. Natratra 30 ireo école de foot sy club tonga nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity. Tanjona ny amin'izany fifaninanana izany dia nampiray ireo ankizy fifanakalozana ary indrindra mba hizatra fifaninanana ireo ankizy ireo. Ampivoatra tanteraka ny taranja football ny tanjony akademia ary mbola kely ireo ankizy ireo dia efa tena mila mizatra tanteraka ny amin'izany satria manana nofinofy ny ho lasa mpilalao matianina. Izy ireo ihany koa dia sady nanararoatra nanao hetsika sosialy mba hifanasoa amin'ny mpiray-tanindrazana ao anatin'izay fankalazana ny fahatelo taona ny jorony izay. Le Pousse tournament ahitana ny kategoria U9, U11, U13 dia ny fanomezana fahavam-po ny ankizy kely sady fifaninanana ihany koa mampifandray ny ankizy rehetra tratrarana ny tanjona dia hoe mba ny hoavin'ny katitakely misy ny hoe Bariara Pitso misy ny hoe joueur mondial malagasy Zabe Rapitso afaka Pitso dia ao anatin'izay manampy an'izay koa afakely ny hetsika satria raha ohatra zany mahafaty baolina anankiray ny ankizy androany dia ohatrany hoe nahavita hetsika lehibe anankiray ho an'ny tantara ho an'ny firenena raha nahafaty baolina ray ny ankizy dia ohatrany hoe nahavita nanao asa soa fanampiana ny olona sahirana ihany koa. Ivadika baolina lavalavitsika ho an'ny ligy Analamanga satria natao teny amin'ny Maki Andotam-pianaka ny fiadinina ny tompon-daka ny Analamanga zany amin'ny taopilalaovana 2025-2026 ity dia tamin'ny sabotsy natao izay lalao teny amin'ny Maki Andotam-pianaka izay dahoara rahantsika ny andinindin'izay miaraka amin'ny Arnaud tsika izy anisan'ny mpikarakara nyity fifaninanana ity. Totosany sabotsy lasa teo teny amin'ny kianjan'ny Maki Andotam-pianaka ny fiadina ny tompon-daka ny ligany Analamanga taranja rugby ho an'ny taopilalaovana 5-20 4-20 Ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fisotra amin'ny fifaninanana.
Araky ny nambaran'ny mpikarakara dia fifaninanana iomanana sy karakarana ireo ekipa hiatrika ny top 20 nitanjona amin'ity fiadiana ny tompon-daka ity. Efa hita taratra sahady ihany koa ny fahaiza manao an'ireo kleba rehetra izay nandray anjara ka samy nampisehoan'ny letany avy teny an-kianja. Io moa zany fifaninanana iafarana makao amin'ny top 20 ty fifaninanana izay atao ity dia misy ny miakatra ao zany miakatra makao amin'ny top 20 zay zany ty fifaninanana ity. Sandy mandeha ambaratonga zany zao izy zany régional raha tamin'ity fidirana indray mandeha ty aloha tena fa avolenta be ny mpilalao ato amin'ny régional amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mandeha teto hoe zay zany am'izay manampanana fa afaka hifaninana amin'ireo le top 20 reo le mpilalao miaraka. Ao anatin'izay tompon-daka ny Madagasikara izay fa elita 1 no resantsika section maro vatana zany dia natao teny amin'ny kianja Malakamba omaly izay fiodonana faharoa amin'ny ampavalon-dalana izay ho an'izay hoe section maro vatana tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina lavalava izay ndao rahantsika ary mikasika izay. Totosa omaly teny amin'ny kianjan'ny Malakamba ny lalao ampavalon-dalana tapany faharoa amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Madagasikara taranja rugby elite 1 section maro vatana. Ny lamina avokoa ny fizotran'ny lalao rehetra araky ny nambaran'ny mpikarakara. Nasongadin'izy ireo anefa fa mila jerena manokana ny momba ireo kianja ilalaovana sy ny foto-drafitrasa ampiasaina amin'ny fifaninanana mba hiantohany ny fahafahan'ireo mpilalao maneho ny talentany ao anatin'ny toe-javatra mendrika. Maro ireo kleba mandray anjara kanefa mbola vitsy kosa ny kianja ampiasaina. Ka io indrindra no isan'ny fitarainan'ny ekipa sy misehatra amin'ny rugby amin'izao fotoana izao. Saka ny terrain ihany no ao ambelitenay mba mangataka zay fitondram-panjakana mba hanokatra terrain maromaro isaky na dia raha isaky ny section ary satria resaka terrain foana no mampijaly anay section nefa ny section 10 ny eto Analamanga lasa sahirana na tokony vita haingana raha lasa heritaona manao championnat raiky. Ao anatin'izay baolina lavalava izay hatrany fa ny top 12 no anoizantsika anazy zany hoe reo 12 tena hoe mafy. Ao anatin'izay taranja ny baolina lavalava eto amintsika izay nampisangambolony rehetra zany hoe tena navarina natalanjona rehefa mahita lizy ianao zany dia tena mangina dia le feon'olona mifandona mafy be fotsiny ny enao Dioko moa zany mpakafy zany miorakoraka mahafinaritra ao anatin'izay taranja rugby izay manjaka raisy cheminot no nampiseho fahaizana mahafinaritra tao anatin'izay fionana izay izy roa reto tsy mifandona akory fa samy tafavoaka-pandresy tao anatin'izay top 12 izay nefa ny lalao arahantsika tsara kosa dia ny lalao eo amin'ny akady fotsy sy fahasalamana ndao arahantsika mikasika an'izay top 12 izay. Nanjaka i Manjakaray sy cheminot nandritra ny andro fahavalo ho amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara top 12. Omaly lalao natao teny amin'ny kianja ny Makian-Totapenaka. Samy nivoaka ho mpandresy izy ireo tao aoriana ny lalao natrehany. Ny farana tamin'ny Atsala kosa ny fionana teo amin'ny akady fotsy sy fahasalamana ka samy nahazo isa ray avy izy ireo tao aoriana ny fifandonana mahery vaika sy ny fandanja.
Ny lalao arahantsika amin'ny sary kosa dia ny fihaonana akady fotsy sy fahasalamana. Nanjakan'ny akady fotsy ny fizaram-potoana voalohany ka nitarika tamin'ny isa 13 Noelina izy ireo teo am-pialan-tsasatra. Naneho favondonana serijika amin'ny mpilalao any akady fotsy nandritra io tapany voalohany io. Niezaka nanarina ny lesika kosa ny fahasalamana nandritra ny fizaram-potoana faharoa mba hiverenana tanteraka ao anatin'ny lalao. Nahomby izany ezaka izany ka nifandanjatrany ny fihaonana teo amin'izy ireo. Rehefa tapitra ny 20 minitra teny amin'ny kianjan'ny Makian-Dota-penaka dia ady sahala 2-20 sy 2-20 ny sarahan'ny Rotota. Meko anao kosa ny voka-dalao ao anatin'ireto voka-dalao ny top 12 ireto andao raha tsikara kasika izay voka-dalao izay. Toy izao ny vokatra teo amin'ny fiadina ny tompondakan'i Madagasikara top 12 izay. UASC Cheminot sy STM Savony nisaraka tamin'ny isa 7-30 no 7-20. Tamin'ny Manosbe sy FT Manjakaray saraka tamin'ny isa 2-30 no 4-70. USA Ankady fotsy sy 3FB Fahasalamana saraka tamin'ny isa 2-20 sy 2-20. Ny mikasika ny baolina fiarahana amin'ny lalao zany ny kolektifa zany dia ny baolina sy ny baolina lavalava. Eto kosa indray dia ny cyclisme no resantsika na ny taranja hazakazaka bisikileta zany no entina amintsika tsy taxi bisikileta le izy fa le ao anatin'ny fifaninanana mihitsy zany. Mety tsara ihany ve zany eritreritry zany hoe ndoranga asina fifaninanana taxi bisikileta indray dia hitantsika mbola anatin'ny vinavina moa zany vinavinako zany eny mety tsy ho tanteraka. Amin'ny volana jona zao zany misokatra izay saison ny cyclisme izay dia manana tanjona izy ireo anao ny jeu des îles zany no atao voalohany. Fa nisan'ny tena hoe tanjona ihany koa ny jeux olympiques zany, jeux olympiques ny tena hoe tanjona lehibe ho an'ny fédération ny malagasy ny cyclisme izay. Fa
tena ny andrandramafy ihany koa ny filohan'ny fédération ny cyclisme zany ny amin'ny fanampinana azy ireo fanampinana izy ireo satria sahirana izy ireo anatin'ilay enti-manana de na ny athlète ary de sahirana be ihany koa satria betsaka ny zavatra tokony amboarina, betsaka ny fanampina tokony hositrahana nefa de tsy misitraka izany izy ireo ndao ara iaraka amin'ny Jean-Claude tsika président ny fédération ny cyclisme no iaraka amintsika mikasika izay. Isokatra ny saison ny taranja azakazaka bisikileta amin'ny championnat de Madagascar izay atao ny faraiky amby roapolo ny volana jona ho avy zao, izay andraisan'ny sokaja rehetra anjara, lasivavy ary tanora latsaka ny 12 taona ho fitaina ao anatin'ny indray andro ny fifaninanana. Amin'ny fotoana io no hitiliana ireo atleta ampidirina amin'ny ekipa nasionaly izay solitena ny Madagasikara amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana ny ivelany, izay anisan'izany ny lalao nosy izay vinavinaina tao any Comore ny taona 17 miomana sy manao fanazaran-tena any amin'ny club misy azy avy ny atleta, ao aorianan'izay dia mandray anjara amin'ny fifaninanana amin'ny section, ao aorianan'ny section dia ny ligue ary farany ny fédération fifaninanana nasionaly. Azo lazaina fa marary ny fanatanjahantena ho ny filohan'ny taranja cyclisme. Sahirana izy ireo ny amin'ny enti-manana ary matsapa fa misy tombo sy ala ny fanatanjahantena eto amintsika ka tokony asiana drafitra sy politika mazava amin'ny fehizany ahafahana mampandroso miaraka. Araka izany dia manao antsoavy ny fédération ny azakazaka bisikileta ny amin'ny fanohanana azy ireo ahafahana mandray anjara amin'ny fifaninanana izay ekeny rehetra. Natsidin'ny filoha tamin'izany ihany koa ny tokony anatanterahana ny PNS na ny politique nationale de sport fa tsy atao ambava fotsiny izany. Ndray andro any satria juste zany intervalle de temps fotsiny ngamba no atao mandelo ny akizy de mandeha ny vehivavy de mandeha ny farany mandeha ny lita zany hoe sady ijerevana sahady tokoa zany io ny akizy tokony homanina zany amin'ny 2 juillet amin'ny 2027. Non, niveau technique moa rahantsika mahalala fa tokony hivoatra foana ny fanatanjahantena fa ny indro kely fotsiny moa zany le tsy fahampin'ny fanosehana zay no olana. Ary io moa tsy ho anay cyclisme rery no tratran'izay fa ho an'ny discipline rehetrarehetra satria amin'izao fotoana zao mikaikaina daholo ny fédération satria tsisy le fanampiana avy amin'ny fanjakana zany. Izay zavatra eny nanovako antsoavy eto hoe mba hijerevana akaiky ny tompona andraikitra indrindra ny ministère du sport hijeran'io zavatra io fa tsy atao ambany zavatra izy fa misy fiantraikany be zany amin'ny discipline rehetrarehetra. Tsy ny cyclisme rehetra tiako teneny eto fa ho an'ny discipline rehetrarehetra. Ka ilaina zany ny fandraisana anjara amin'ireny compétition, surtout ireny compétition inscrit amin'ny calendrier international. Atỳ ireny ihany no misy décompte de points. Ka ilaina zany ny atleta handray anjara amin'ireny mba ahafahany mandray anjara, mba ahafahany mahazo point. De iny zany anatin'ny fataony iny ny compte. De raha fa hita zany hoe fa mahatratra barème zany ny atleta anao de tonga de automatique izy mandray anjara amin'ny Jeux olympiques. Ary io koa moa zany eto koa de mbola manao antsoavy ministère koa hoe oka mba ho aroso amin'izay ny PNS politique nationale du sport. Ohatrany resaka fotsiny izy fa tsisy fanatanterahana. Ka angatahanay ministre tompona andraikitra mba hanetsiketsika ny zavatra io fa tsy gobogobonina ny fotsiny izy de tsy fantatra hoe de raha vao azy eny de tsy misy tsony politique nationale du sport. Ande hoentina maka izy ty sportif ho potehina ve sa ho hasondro. Rehefa avy nanabe fesy randrotsika atao anatin'izay azakazaka bisikileta izay de ndao indray iaraka ao anatin'ny kendo no resantsika manaraka vao miteny an'le anarana de misy tsy tonga saina inona ary zany kendo zany. Arts martiaux zany, arts martiaux aiady nefa mifono fa endrena maro sy resaka hoe philosophie maro zany ao anatin'izay aiady kendo izay tamin'ny taona 2010 no niditra teto Madagasikara voalohany izay taranja kendo izay tena mbola vitsim-palala izy tamin'izany fotoana izany na amin'izao ary mbola vitsim-palala ihany koa izy fa manam-paniriana moa zany mpisehatra ao anatin'izy io mba hoe anaparitaka an'ilay aiady zany manirana ny Madagasikara. Iazanirina président ny fédération ny kendo no iaraka amintsika ao anatin'izay aiady izay eno tsara fa misy zavatra mahaliana sy mahafinaritra ao anatin'ity aiady kendo ity ndao ary. Ny kendo na antsoina hoe la voix du sabre teny roa miavaka tsara dia ny ken
sabre, do, lalàna, fitsipika. Izay aiady noforonin'ny japonais niainga tamin'ny adin'ireo samoray izay nampiasa sabatra vita amin'ny bambo antsoina hoe shinai ary manao fiarovana izay antsoina hoe bogu. Ny fitsipika fifanajana, fifehezantena, fatokisantena, fifantohana ary ny fasahiana ireo no tena fototra ijoroana raha ho an'ny kendo. Ireo samoray japonais dia nampiasa amin'ny fomba fiady antsoina hoe kenjutsu izay tena nampiasa katana ka mety handratra na hafaty mihitsy zany. Nanomboka ny taon'ny 1770 sy 1770 kosa dia namorona ny shinai sy ny bogu ireo mpampianatra mba hiarovana izay teanao izany kendo izany. Taona 1770 dia nametraka mazava ireo fitsipika sy lalàna amin'ny fe azy vaovao ny Fédération japonaise kendo. Toy izao kosa ny fizotra ny ady men mampizara roa ny loha avy eo ambony, cote manapaka ny tanana mitazona ny sabatra, do manapaka roa ny vatana, tsoki manatsatoka ny sabatra eo amin'ny tenda. Ny tena tanjona dia ny fifanajana sy ny fampivoarana amin'ny maha izy azy fa tsy mifandresena loatra. Tamin'ny taona 5 ny niditra voalohany teto Madagasikara ny kendo, izany hoe tena mbola vitsy balala. Ankehitriny efa maro ny linany amin'izany na dia mbola ao anatin'ny fampiroboroboana izay natrany ary mpisehatra aminy. Efa manana viana indray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena ny kendo malagasy ary eo am-pandaminana ny fandaharam-potoanan'izy ireo. Zavatra atao anatiny moa zany izy ity sady fanatanjahantena ilay izy no fitazana ara-tsaina zany. Zany hoe tsy vitany hoe manao fanatanjahantena isaky ny entraînement zany ilay izy fa misy fitazana zany eo amin'ny lafiny fiainana andavanandro mihitsy zany hoe ohatra fotsiny hoe ny fahavononana zany amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atao zany mipetraka foana zany zay. Ihany koa le hoe olona honnête zany, olona marina zany no tokony manao zany kendo zany satria zany samoray zany guerrier japonais zany zany anisany hoe fototry ny fandrosoan'ny Japon tamin'izany fotoana zany. Ary izy io ary ny foanan'ny Amerikanina izy io tamin'ny taorian'ny guerre zany dia voaingana izy vao miverina indray tany amin'ny fiarahamonina japonais ny kendo zany satria anisany nampandroso ny firenena japonais mihitsy izy zany amin'ny ankapobeny. Ny grade zany misy ceinture noire 14 zany zao eto Madagasikara taorian'ny fitsanganan'ny fédération tamin'ny 2014. Dia za mino fa tsy mbola ampy zay 14 zay fa mila mbola ampiana zany zay. Dia zay ny atongavan'ny ataontsika hoe mpanofana avy any ivelany nareo ny expert avy any ivelany zany mba mitondra ny traikefany mba ahafahana manao ny examen miaraka amin'ny EKF zany hoe ny Fédération Européenne de Kendo zany satria tsika zany efa tafiditra anatin'io EKF io amin'izao fotoana izao Madagasikara. Iny hazo iny zany natao hoe sabre hazo iny zany, iny natao hoe boken. Dia le boken iny zany rehefa manao kata ohatran'io ataontsika aoriana io zany dia iny no ampiasaina. Fa rehefa manao compétition zany dia misy an'ilay sabre bambo ohatran'ity le izy. Dia ity sabre bambo ity zany no tena ampiasaina rehefa manao compétition zany miaraka amin'ny armure iny zany. Ny armure zany le fiarovana ara-batana zany iny tsy maintsy anaovana iny zany. Mitondra tsy voatery mitondra sabatra zany zay fa raha misy hoe hazo lavalava sendra voaray ohatra raha ohatra hoe sendra ny misy olona mety hoe manao attaque na mananina dia afaka ananina zany, afaka ampiasaina zany zay hazo zay. Fa amin'ny ankapobeny aloha zany tsy mitondra an'iny zay. Fa zay no teneniko aminao hoe fitazana ara-tsaina ilay izy sy fitazana ara-batana ilay izy zany amin'ny ankapobeny. Amaranantsika ny fiarahana ao anatin'izao kiririka izao dia ny natation riarian'ny malagasy ny atletantsika satria navita nanamotsana zavatra maro nahazo médaille d'or ihany koa, nisy médaille d'argent ihany koa, nisy médaille alimo ihany koa azotsika tao anatin'izay fifaninanana izay nataontsika tany Algérie izay dia zany anisan'ny riariantsika miaraka amin'ny RDC-tsika présidente ny ligue ny régional Analamanga Taranjanomano ny miresadresaka amintsika mikasika an'izay fifaninanana nazahoantsika fandresena maromaro izay dahory. Nahazo vokatra tsara maromaro atleta malagasy manao ny taranjalomano. Ho an'ny Jonathan Raharvel dia nandrombaka ny fifaninanana teto Afrika tamin'ny brasse 50 mètres izay vitany tamin'ny fotoana 20 segondra sy 30. Efa manana ny toerantsika raha ty Afrika amin'ny championnat d'Afrique Touron.
nahazo medaly volamena voalohany Madagasikara tamin'ny Jonathan Raharvel tamin'ity andiany fa 17 izay natao tany Algérie ity. Izy moa ny mpilomano malagasy laha voalohany champion d'Afrika tao aorian'ny Bako Ratsifandrihamanana tamin'ny taona 7 nandritra ny fifaninanana izay natao tany Nairobi. Akoatra izay dia nahazo medaly limo tamin'ny 100 mètres brasse ihany koa i Océane Rakotina Nahary izay navita nanamotsana ny record national 2 minitra sy 12 segondra sy 10. Madagasikara dia efa manomana ny championnat du monde ary ireo izay efa nahazo ny famatsiana raisam-pirenena dia hiatrika izany. Misy koa nefa ireo andefasana fanasana manokana ary afaka manampy ho solidianan'ny Madagasikara, saingy kosa izy ireo dia mianto tena. Izany indrindra no tena vato misakana ho an'ny mpilomano tsy misitraka izay famatsiana raisam-pirenena izay ka anaovan'ny fédération ny Lomano Antso ny mba hitadiavana vahaolana ny amin'izany. Ie, izy vao mafaly mihitsy ny participer tamina compétition championnat d'Afrique tany Algérie ny natation tamin'ity taon'ity 2026 dia izay natao tamin'ny 5 au 9 mai le izy tany Algérie. Ny vokatra azy tamin'izany dia Raharvel Jonathan nahazo ny champion d'Afrique tamin'ny 50 mètres brasse dia i Rakotina Nahary Océane tamin'ny 50 mètres brasse nahazo médaille d'argent et médaille de bronze tamin'ny 100 mètres brasse. I Jonathan Raharvel koa nahazo médaille d'argent tamin'ny 100 mètres brasse. Dia maromaro koa ny record nationaux latsaka ohatra nataony Antsa Rapizona 50 sy ny 51 L ary ny partina Manana 100 NL et 400 NL et relais coach 400 NL mixte sy 400 NL homme. Tsara le vokatra satria le ankizy tena mangetaheta vokatra mangetaheta ino moa zany fomba filazan'izany hoe victoire dia zay zany nahatonga le izy zay voalohany indrindra ny aloha. Faharoa manarakaraka an'izay nahazo bourse avy any amin'ny fédération internationale ny ankizy malagasy zany. 3 amin'izy ireo no misitraka an'izany bourse zany any Hongrie ny anankiroa dia ny anankiray eto Madagasikara ihany. Manaraka an'ity championnat d'Afrique ity ngamba mbola misy championnat du monde amin'ny mois de décembre any raha tsy diso aho. Fandraisana anjara zareo amin'io dia zareo ny fédération internationale tonga dia le boursier no mandeha mandray anjara direct any zany. Dia avy eo izy manome ankizy anankiroa na efatra eo à peu près avy etỳ Madagasikara zany mamonjy andreo any. Dia avy eo momba ny amin'ny Jeux des îles indray tokony efa manomboka zao zany ny regroupement ataonay ligue aloha ataon'ny fédération ihany koa amin'ny mois de juillet. Zao moa zany ny politique ministère dia zay participer amina compétition ohatra ny hoe championnat d'Afrique, championnat du monde dia ny ministère no mandoa vola an'izay. Kanefa tsy maintsy aloha ny ray aman-dreny na le fédération mandoa aloha dia zay vao averina zareo le vola rehefa avy eo. Ohatra ny amin'ny natation manokana zao ny ray aman-dreny zany no mandoa ny vola hatramin'ny vokatra amin'ny farany rehetrarehetra mihitsy dia miandry an'izay remboursement omen'ny ministère zany. Fa tao anatin'izany ihany koa dia nanatanteraka fifaninanana izay fafanaon'izy ireo isan-taona moa zany ny COSFAY dia FIFROA no fiantsoany zareo an'io fifaninanana io satria mamarana ny taona filomanosana zany satria efa hiditra ao anatin'ny andro ririnina itsika dia miresaka an'izay ririnina izay dia sahirana ireo mpilomano ireo satria lasa tsy milomano zany rehefa ririnina. Eny eny am-piafilo misy an'ilay dobo filomanosana fa ny olana hoe ny filo zany dia ny rano mafana fa ety ivelany mangatsiaka zany hoe tsy misarona zany le dobo filomanosana dia tratran'ny rivotra le ankizy dia lasa hoe mafana ny ao anaty rano dia ety ivelany mangatsiaka dia somary misy an'izay fikorotanana kely zay izay no resadresaka ifanaovana amin'ny RDS présidente ny ligue régionale Analamanga Taranja Lomano izay. Dawari.
Fa ny club Kosfakou dia nampanao fifaninanana izay antsoina hoe défi froid izay fanaoan'izy ireo isan-taona moa izany. Tanjona ny amin'izany dia nizara an'ireo ankizy amin'ny fifaninanana, famporisihana ary fanomezana mari-pakasitrahana kely ho an'ireo ankizy mba hamporisihana azy ireo ary atsapany fa misy lanja ny kotra natao. Eo ihany koa ny ahafahan'izy ireo manatanteraka ny nofinofiny amin'ny taranja lomano. Mbola nao mafisin'ny filohatrany fasahirana ireo mpilomano amin'ny rano mangatsiaka rehefa vanim-potoana tahaka izao. Ary ao anatin'ny viana ny andrakotra amin'ny ampahan'ny dobo filomanosana mba ahafahan'ireo mpilomano tsy manapaka ny valanjara-tena. Sisy eo androany ity dia ny club ny Kosfa no karakara anazy dia fifroa no hitondrany zareo anazy. Compétition izay organise zareo isa-taona izy ito dia ity zany ny andiany fa folo izay tsara fa efa isa-taona izy ity. Androany izany mbola ireo ankizy mpilomano non licencié no manao farapisy vao ny ankizy licencié no mangatsiaka eo am-peflo ihany zao no chauffe amin'izao. Chauffe le izy fa ny mampalahelo anazy dia izy le tsy couverte dia rivotra zany ao anatiny ao tena mifamaofao be dia ny rano lasa na mafana arany tsy évapore fotsiny dia tsy le misy dika loatra le izy fa zay zao no fotodrafitrasa mety ezahana eo atao hoe mba hanarina en partie kelikely zany ny piscine. Tsy hoe izy rehetrarehetra fa mba anena le fivezivezen'le rano le rivotra zavazy zay tsy hampangatsiaka loatra zany ao anatin'le bassin. Zay ihany koa no mamarana ny fandaharana tamin'ity anio ity mankasitraka feno antsika rehetra zany na fotoana niaraka taminay nandritra an'izay minitra vitsivitsy maromaro izay manome fotoananao amin'ny heriny toy izao indray. Tsara aloha manamarika fa misy ny famirenana satria mety misy hoe nanaraka fa mety hoe tapatapana izy vao tafiditra. Dia ndao fa mbola misy ny famirenana ny fandaharana rehefa larobia na ny radio zany na ny télé zany dia misy an'izay famirenana izay. Dia mankasitraka antsika rehetra ho miontsika amin'ny heriny toy izao indray aza misaraka amin'ny MBS fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS.